Nasa dekatrano maro ny oampitenenana nampiasain'ny filohan'ny ACC nandritra ny famoahana vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ity 2024 ity. Ny CNI sy ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana hono toy ny pandi lava volokeliky. Mahay manantsiny, tsy mahay manantsiny. Samy pandi lava volokeliky isika ka mahay manantsiny, tsy mahay manantsiny. Hitantsika io sary io fa somary hafahafa ny réaction ny Jean-Jacques Rabenirina raha ny eno ny lateny izay nataony filohan'ny ACC Florent Rakotarso. Eo ihany zany rehetra zany fa tamin'ity lateny ity niaiky ny filohan'ny ACC fa betsaka ny zavatra tsy tomombana, betsaka ny lesoka, betsaka ny zavatra tsy nandeha tamin'ny laony nandritra ny fifidianana solombavambahoaka natao voatsela teo iny. Ka zay no mahatonga ny filohan'ny ACC miteny hoe ny CNI sy ny ACC toy ny pandi lava volokeliky. Na dia betsaka raha ny effort nataon'izy ireo namokatra ireny voka-pifidianana ireny dia mbola voatsiny ihany. Na nahay izy ireo na tsy nahay dia voatsiny ihany toy ny pandi lava volokeliky. Tsy misy fikarakarana fifidianana tonga lafatra zato isanjato fa mety misy foana ny lesoka. Izahina hatsaraina amin'ny manaraka. Koa isaorana ankasitrahana koa ny vaomiram-pirenena malotena misahana ny fifidianana na atao hoe CNI angadina ananana sy vina ahitana ny fikarakarana iny fifidianana iny. Eny tokoa tena pandi lava volokeliky ny ACC sy ny CNI satria zao betsaka ny zavatra tsy nampozina navoaka ny ACC tamin'ity voka-pifidianana ity. Naneviny manokana ny avy tao amin'ny firaisamonim-pirenena safidy nanoloana ny famoahan'ny ACC ny voka-pifidianana tamin'ny 17 Jona 2024 lasa teo. Somary nanaitra azy ireo ny nahitana ny voka-pifidianana ny tsimbadika ambony ambany tamin'ny distrika maromaro. Ny voka-pifidianana vonjamaika navoaka ny CNI ny indépendant no ny bata fandresena. Tampotampoka teo lasa ny vovoanana herimarana iray ny fandresena tamin'ny vokatra ofisialy navoaka ny ACC. Ohatra resina amin'izany ny distrika ny Antsoy, ny indépendant no nitarika tamin'ny salanisa ambony dia ambony, ny vokatra ofisialy kosa mifanohitra amin'izay lasa ny herimara ny fandresena. Toy izay ihany koa ny tao Vondrozy, ny indépendant no nitarika ny tsimbadika tanteraka ny tantara lasa ny herimara ny fandresena teny amin'ny ACC. Tahaka izany ihany koa ny tao Maivatanana, Moramanga, Fenirivest na tsimbadika ny ACC daholo ny voka-pifidianana ka lasa ny vovonana herimara ny fandresena. Nanamarika ny firaisamonim-pirenena safidy fa misy amin'ireo distrika ireo dia tsy misy antony no nanafoanana ny vaton'izy ireo na ny nanaovana ny élimination fa tonga dia éliminé tsotra zao. Zavatra ohatr'izany midika fa tsy mangarahara ny fomba fiasan'ny ACC. Nisy député avy amin'ny candidat tsy miankina anankidimy navoaka ny CNI hoe lany dia ny ACC indray namoaka hoe tsy lany zareo dia hiromara daholo nazy an'ireo ilay député anankidimy izay voalaza lany tamin'ny CNI ireo dia navoaka ny ACC hoe tsy lany indray. Izay zany zavatra hitanay hoe anankiray niavaka raha ohatra hoe ampitahintsika ilay vokatra vonjamaika sy ilay vokatra ofisialy dia naveriko teo hoe nisy zavatra tokony nampahalalana mialoha fa tsy niandrasana hoe amin'ny fotoam-pitsarana andro any, indrindra hoe nisy ilay atrikasa nataon'ny ACC isaky ny faritany dia tokony nampahalalana zavatra toy ireny fa tsy niandry fitsarana dia izay no hoe indrindra tsika hoe fa hiatrika indray ny fifidianana be ny tanàna ato. Toy izao kosa ny réaction raha Milson Menjanahary taoriana nafoanany ACC ny vato miisa 270 tao amin'ny distrika ny Faratsio. Nilaza izy fa zavatra tsy logika no sady tsy marina ny fiampangana azy mahakasika ny fanafoanana vato miisa 2 be zao. Fa efa iny ny vididim-pitsarana navoaka ny ACC dia zay satria tsy azo ivalozana izy ireo. Ny zavatra fantany raha Milson dia zao ny bata fandresena izy tamin'ny distrika ny Faratsio. Ireny fanafoanana vato 270 ireny dia fanomezana fahafahampoan'ny lalatiana Rakotondraza fotsiny ireny amin'izao faresena izao hoy Raha Milson Menjanahary.
izy fanafana vato ro ambefapolo am'zato tany amin'ny fokotany nambery Tsaramody atao amin'ny commune ambanivohitra Vinanony Atsimo satria be debe hitanareo ngamba nireny famalina teto anivon'ny fitsarana teto anivon'ny ACC niezaka ny kandida mpifaninana niana foana na zany vato hoe 2 mahery tany amin'ny Vinanony Atsimo 104 mo fa rehefa nitambatra izy nanerina ny district Faratsio dia teo amin'ny 2 zay dia nanasorona an'izay 270 am'zato zay moa zany le vokatra dia nandresy satria mety tsy fantatro mety amin'ny ankapobeny le zavatra tsy mitombona fa hoe rehefa zay ny vokatra nisy dia ikeny ino mivokatra iny adony mbola ampianakavy io atsipy fahavalo dia tsara mampifaninana zahay fa ny fahavalo dia ny fahantrana na dia teo azy ny faharesen'ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy tao Faratsio nampiseho fair play ihany izy tao amin'ny page Facebook ny araba ny sombam-bahoaka lany tao Faratsio izy dia tsisa zany fa Ramitson Menjanahary ary ny sotra ny ACC ihany koa tamin'ny reny voka-pifidianana navoakan'izy ireo reny ary tsy adinony ihany koa ny vahoaka ny Faratsio mankasitraka foana ny vahoaka ny Faratsio ary mankahiry ireo ekipa rehetra tsy akanavaka hoy izy nanome toky ny vahoaka ny Faratsio izy fa tsy maintsy hanohy ny asa rehetra efa natomboka na dia tsy lany sombam-bahoaka aza izy toy ny mahazatra azy dia tsy maintsy mametraka ny anaran'Andriamanitra foana isaky ny misy fizarana ao amin'ny page Facebook. Toy izao kosa ny reaksiony Sitendrandrena Soloneko rehefa nivoaka ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrorinana. Ireny voka-pifidianana sombam-bahoaka ireny hoy izy dia mampiseho ny hery politika manomboka izao eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Araka ny fahafantatry ny rehetra ny avy ao amin'ny vovonana Irmara no ny batany maro anisa eny anivon'ny androm-panjakana ny antenimieram-pirenena. Fa na dia zany anefa hoy Sitendrandrena Soloneko efa nisy ny fifampiresana tamin'ireo kandida maleo tena izay tsy miankina amin'ny antoko politika. Mety hoisy hoy izy ny fiara-miasa eo amin'ny indépendance sy ny vovonana firaisankina. Arak'izany mbola azo sokajiana ho vovonana matanjaka ny vovonana firaisankina raha izany tokoa ny toe-java-misy. Zany no hery politika zay mandritra nyty mandat ty ao amin'ny antemieram-pirenena. Be dia be aloha ny fifananatona an'ireo député tsy miankina zay mitovy fomba fijery amin'ny firaisankina mazava ho azy zany hisy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny toy izao kosa ny reaksiony Roland Ratsiraka araka nambarany dia betsaka ny tsy fanaran-dalàna betsaka ny didi-pitsarana izay tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy fa tsy tena resaka maro izy manoloana ireny rehetrareny fa kosa zao ny voka-pifidianana tao Toamasina voalohany dia tsy nisy fiovany raha ny vokatra navoakany ACC no jerena noho izany dia zao amin'ny mahasombam-bahoaka avy ao amin'ny vovonana kolektivan'ny malagasy azy dia tsy maintsy mijoro mametraka ny tany tan-dalàna sy tany demokrasia. Misaotra ihany koa fa tsisy zavatra niova zany valim-pifidianana izay nivoaka tamin'ny any MCNI ka amin'ny ACC nisy fitoriana moa ny ataon'ireo adversaire kanefa ny fatatsika soa tsara fa maro ny osika nisy tamin'ny toerana maro be na dia siverenantsika fa rabasoa rabatsara mivoaka soamantsara amin'ny valim-pifidianana amin'izay eritreretanay azy dia mankasitraka mazava be moa ny collectif fiarovana ny tany tan-dalàna fiarovana ny zavatra rehetra zay tokony androso amin'ny tokony izy fiadivana amin'ny tsirariny fiadivana amin'ny fanaparam-pahefana amin'ny tsy fanajana lalàna zay ataony olona rehetra indrindrandrindra moa zany fitondrana. Toy izao kosa ny reaksiony Gasikara Fenosoa taoriny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny ACC. Nisaotra ny vahoaka ny tana 3 izy na boribory tany fahatelo nametraka fitokisana taminy nampindrana fahefana. Ny vahoaka hoy izy no nandresy fa tsy nitenany zany hoe mendrika omempisaorana ny vahoaka tsirairay eny amin'ny boribory tany fahatelo ka hoy izy ny fitetezana tokantrano fitetezana faritra sy quartier rehetra manodidina ijerena inona marina ny tena olan'ny boribory tany fahatelo. Ny voalohany indrindra dia te hitodika manokana ho an'ny vahoaka ny boribory tany fahatelo ny fisaorana ho azy ireo tamin'ny fisafidianana ny tenanay isolo vava azy ireo eny anivon'ny antemieram-pirenena ka araka ny vokatra izay nodrenesitsika teo
dia novidin'ny boriboritany fahatelo ny solombavamboaka ny Madagasikara i Gasikara Fenso misaotra azy ireo manokana satria nanana fasahina ny vahoaka ny boriboritany fahatelo fasahina zay hitondra fanovana fasahina zay nanova ny atsotsika hoe paysage politika teto Antananarivo renivohitra nandritra ny 20 taona mahery satria dia nisafidy ny candidat indépendant izy ireo ho solombavamboaka eto Antananarivo raha ny tantaran'ny fifidianana solombavamboaka 20 taona mahery lasa izay dia tsy nisy candidat indépendant izay tafiditra nanahazo toerana teto Antananarivo izay fasahina goavana zay nataony boriboritany fahatelo zay no isoraka azy ireo. Fanampin'izay nanao antsoavo ho an'ireo solombavamboaka lany tamin'ny tsy miankina mba hivondrona anangana vondrona parlementaire matanjaka ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ny antony dia zao, ny maha indépendant azy ireo no nametrahany vahoaka fitokisana tamin'izy ireo ka tsy tokony hivadika amin'izay izy ireo na isolelaka any amin'ny antopolitika hafa. Ka rariny tokoa isika raha manome valibabena manome feedback ho an'ny vahoaka ny fidiny tsirairay hoy Gasikara Fenso. Manao antso ho an'ireo solombavamboaka rehetra zay lany tamin'ny alalan'ny tsy miankina andeha tsika hivondrona andeha isika anambatra ny herintsika. Ny voalohany dia tsotra, matoa ianao député lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina dia ilay maha indépendant anao mihitsiny no safidianany vahoaka anao. Miantso ny feo amin'ny fieritseretan'ireo indépendant 10 mahery isika no lanim-bahoaka. Andao tsika tsy hivady fitokisana amin'ny vahoaka, andao tsika tsy hanova ny maha indépendant antsika hivadika loko politika rehefa tonga ny amin'ny antenimieram-pirenena. Androany zany dia manao antso Gasikara Fenso andeha isika anangana vondrona parlementaire matanjaka lehibe ary anova ny endriky ny atao hoe député indépendant satria ny député indépendant hatram'izay no nanimba ny endriky ny antenimieram-pirenena ilay mora mivadika ary tsy nisy zany malety zany raha tsy député indépendant. Androany dia miantso anareo andao tsika hanova zany tantara zany. Io vondrona parlementaire io dia tsy misy afa-tsy ny tombontsom-bahoaka no hibaiko atsika, tsy olo tokana, tsy vondron'olona no hibaiko atsika fa ny vahoaka irery ihany. Ka ho anareo rehetra zay resy lahatra amin'izany vondrona izany dia andao tsika hiaraka tsy manana afa-tsy efatrandro isika ahafahana mifandresy lahatra ahafahantsika mivondrona mba hitondrana endrika vaovao ho an'ny antenimieram-pirenena. Somary hafa tanteraka kosa ny reaksiony Nèvre Oldine raha ny bata fandresena tao amin'ny boriboritany fahadimy. Nanao fety be mangotrokotroka izy, nisy fizarana cadeau, fizarana entana, fizarana fanomezana maro samihafa tamin'ity lanonana arrosage ity. Nandritra n'ity lanonana ity nisaotra ny vahoaka ny boriboritany fahadimy izy tsy niala tamin'ny volomboasary. Ka noho izay zavatra izay dia ho ampiakarina indromentona ny asa sosialy ho an'ny vahoaka amin'ity boriboritany fahadimy ity hoy izy. Tsy vitan'izay ihany fa ho an'ny izay miloko volomboasary, miakanjo volomboasary ka mifanena amin'ny Nèvre Oldine dia mahazo cadeau avy hatrany, mahazo goûter eny an-dalana raha ohatra ka miakanjo volomboasary hoy Nèvre Oldine tamin'ity lanonana arrosage ity. Problema sisisa izay mihitsy za zany tsoko aminareo ampanetretena tenenako aminareo fa tsy misy mahory azany tsisy moganay manana trano zay manana tomobily zay manana fahaizany zay ka raha manay zarainy amin'ny olona fa mahory anah koa dia fahorinareo tikan'izay ataonay afolo eny ny sosialy dia mijeretsika efa mandeha metsena dia eo amin'izay tena namana no ampitsika ofahitanareo fa zao itsika tsy miala volomboasary tsy mivoavasary fa zay manao volomboasary ka mifanenamiko tsy maintsy apiko tompolatompo. Fanampin'izay nifantoka tamin'ny resaka politika kokoa i Nèvre Oldine. Nanamarika izy fa hitany rehetra mazava tsara zao fa maro anisany avy amin'ny vovonana Irmar. Araka izany mitohy indray ny fampandrosoana izay entiny vovonana Irmar miaraka amin'ny filoha Andrajoelina. Raha jerena ankaiky ny voka-pifidianana ho izy dia tsy mbola nisy ny intsanandarana ny ekipa ao amin'ny antenimieram-pirenena raha nambarany. Mbola hita mijoro mitsanga mahitsy ny vempanina rehetra izay niasa tamin'ny taom-piasana lasa teo. Araka izany rehetra izany dia afaka miasa ankalalana ny filoha repoblika amin'ny asa fampandrosoana.
raha aminay taon'ny antoko tezevery mara dia natratra teo amin'ny 5 teo zay a miampy am'ireo fika azo antoka zany a fa maro anisa afaka mampandroso ny filoham-pirenena tsy voelingelina tsy voasakatsakana ny fampandrosoana entina am'teo Madagasikara tsy maintsy mandroso zany hoe mbola maro anisa zany a ny mara araky vokatra ara-dalàna teo dikan'izay ary zay londoam-pisorona rehetra dia lany avokoa toy ny vepanina Deko vepanina Mazenga vepanina Tananarivo ny ekipa rehetra zany mbola volona tsara ka rehefa jerena zany dia mbola maro anisa izay sorana mivoaka malagasy saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehonkevitry Augustin Andriamananoro mahazava zao izy fa mbola mitazona maro anisa eny anivona teny meram-pirenena ny vovonana Irmara na izy ireo avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina vokatr' izay dia zao mitoy indray ny fampandrosoana iarahana miasa amin'ny filohan'ny Repoblika dia tsy iza zany fa filoha Andry Rajoelina hoy Augustin Andriamananoro lansomantsara moa ity Augustin Andriamananoro ity na dia teo aza ny fiampangana azy miaraka mipirofo antsary tamin'ny fangalaram-bato tsy nasakana azy zany midika zany ankehitriny fa voatazona ny maro anisa eo amin'ny anteny meram-pirenena raha ny antontanisa izay voalaza ny fitsarana vomalaram-pandroenana teo no jerentsika ary dia inona fa anamora ny fiarah-miasa fiarah-mientana ho amin'ny vina fampandrosoana apetraky ny gouvernemanta sy ny foloam-pirenena zany zavatra izany fanampin'izay nanao ny réaction ihany koa Rafidy Manana Désiré avy eo amin'ny vovonana Irmara boriboritany fa efatra ny azy dia tsy misy afa-tsy ny hoe afa-po tamin'ny voka-pifidianana satria lanim-bahoaka izy na dia teo aza ireo fitoriana maro samihafa niaraka tampirofo izay nataony candidat Paul Bert na député Rosy dia tsy nasakana ny ACC hiasa raha ny amin'ny Rafidy Manana manokana dia zao fotoana izao no tokony hitodiana amin'ny vahoaka amin'izay fotoana izao no tokony hitondrana ny feon'ny vahoaka eny anivona teny meram-pirenena saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehonkevitry Jean-Michel député ao amin'ny distrikany Antanambao sy député avy eo amin'ny distrikany Fandrina dia tsy iza zany fa Liva Zafamanitra fotoana zao hoy izy ireo no hitodiana amin'ny vahoaka fotoana zao tondrana ny feon'ny vahoaka eny anivona teny meram-pirenena ary aminay zany dia manaikisa vokatra zay lansoma tsara zay dia todika any amin'ny vahoaka mifidy amin'izay zay inona tsy mifidy dia misolo-bava vahoaka tamin'ny faefatra ny tenanay misolo-bava vahoaka ikatsaka zay mahasoa azy io ihany koa indrindra ikatsaka azy rehetra mety mahasoa sy fampandrosoana hoentina ny fahefana fanatanteraka lansoma tsara antsika dia vonona indraindraikitra amin'ny fatokisana tegna nomenarena fifidianana ataonareo tsy diso tafidy ianareo fa ny vokasoana tsara ihany ny valin'ny fifidianana ataontsika tany dia vonona indraindraika fampandrosoana fa ataontsika araka fampanantanako aminareo tamin'ny propagande hoe lalana dia fambolena ka ny ah koa dia tsotra ihany ny vahoaka ny ah no patron koa ny vahoaka ny ah no tsinjovy koa ary ny fampandrosoana sy ny famalina ny hetahetan'izy ireo no ataoko lahara-pahamehana somary miavaka tamin'ireo indépendant kosa ny fanehonkevitry ity solombavam-bahoaka tsy miankina ity dia tsy iza zany fa Raby Savatsara avy amin'ny distrikany Farafangano tsy afa-po tamin'ny voka-pifidianana navoaka ny ACC izy ireo satria zao betsaka ny voka-pifidianana na tsy mbadika ny ACC fa no izy ireo mialokaloka ao anatiny tsy azo valozana dia aleony tsy miteny betsaka fa manaja izay didim-pitsarana navoaka ny ACC zay raha ahitana amin'ny voka-pifidianana vonjinaika izay navoaka ny CENI doa sarotra ny teny hoe afa-po fa fitsarana voana lam-panorenana namoaka didy tsy azo ivalozana tena tsara ajaina ny vokatra izay navoaka ny zareo fa raha ny tena manokana angamba moa hoe toza kosa ny feo avy tamin'ny pety tokony andinitena ny mpana politika eto amintsika raha mijery ny voka-pifidianana ankehitriny satria zao tsy dia fita matetika izany hoe indépendant maro no lany tafapetraka eny anivony anteny meram-pirenena ka tokony andinika amin'izay ny mpanao politika hoy Pety Rakotiniaina fa ho an'ny député Zavamanitra kosa dia zao
fotoana zao tokony hijerena ny tombontsoan'ny vahoaka ka noho izay zavatra izay dia misokatra ho an'ny rehetra mitovy fijery aminy izy mikatsaka ny soa ho an'ny vahoaka izy. Zaho moa zany anisany tsy miakina dia tokony hamperitreritra ny olona rehetra zany zay mieritreritra manao politika eto Madagasikara zany ny hoe ny fiakaran'ny tsy miakina zany. Koa ny manokana zany zao dia ny fomba hanatanterahako an'ireo hoe famalina hetaheta vahoaka reo ny no lahara-pahamehana ka noho izany tsy jereko anatoko politika, tsy jereko sokajin'olona ary tsy jereko tsy hanohanako olona na vondron'olona ny fisiko amin'ny anteny miram-pirenena fa eto ampamaranana dia zao raha nijeran-keky ny fanehoan-kevitra maro samihafa izay narahantsika teo dia azo lazaina fa mpandihy lava volonkelika ny HCC sy ny CENI. Tsy azo lavina nanao ny ainy tsy ho zavatra namoaka ireny vokam-pifidianana reny ny HCC sy ny CENI fa kosa tsy maintsy mahazo tsiny amin'ny vahoaka sy mpanao politika kosa ny fomba fiasa tsy mety averimberina toy ny fiandaniana amin'ny antoko politika, fanodikodinana vato sy ireo fomba fiasa maro tsy timombana izay tsy voatanisantsika eto. Araka izany rehetra zany ho arahantsika miandalana eto ny fivoaran'ny toedrara politika eto amintsika. Ary zay ihany koa mamarana ny vidéontsika androany aza adino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.